Faly miaraba antsika rehetra indray ry havako a nahatratra ity andro anio ity izay nomen'ny tompo antsika andrenesantsika indray ny teny avy amin'ny soratra masina omen'ny tompo iainantsika isan'andro dia andeha ary a iombona amin'izao vavaka angatahana ny fanahy masina hitarika antsika ho amin'ny tenin'Andriamanitra hivavaka isika. Andriamanitra rainay masina sy tsara indrindro, lay Andriamanitra be fitiavana sy be indrafo, lay mitsinjo anay eny alavitra eny. Andriamanitra mihevitra anay raha teo ianao, koa mendrika ny ho ankalazaina sy ho doeraina fa lehibe amin'ny mpanjaka amin'ny tany. Misaotra anao zay Tompo fa afaka andre indray ny teninao, lay teny soa sakafo, lay teny soa sarobidy, lay teny fiainana ho anay. Koa vangio amin'ny indrafonao rezahay, hahazo anjara hanam-piainana ao aminao Jesosy Kristy Tompo. Dia amin'ny anaranao no anaovanay sy angatahanay izany vavaka izany. Amen. Ny tenin'Andriamanitra izay nomen'ny Tompo antsika indray ry havako amin'ny teny ity, hitantsika eo amin'ny bokin'ny Levitikosy toko 7:20, ny 9:40 hatramin'ny 9:20. Vakiko amin'ny anaran'ny Tompo manao hoe: aza mandehandeha manaratsy eo amin'ny firenenao, aza mitsangana andatsaka ny ranony namanao, izao no Jehova. Aza mankahala ny rahalanao amin'ny fonao, mananara dia mananara ny namanao, mba tsy azonao eloka noho ny aminy. Aza mamaly ratsy na manao lolopo amin'ny izay iray firenena aminao, fa tiava ny namanao tahaka ny tenanao, izao no Jehova. Amen. Ray masino, manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Ho ampitombona mandrakariva ao aminareo ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'ilay Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy ilay tompony finoantsika. Amen. Eto amin'ny tenin'Andriamanitra ity ry havako, ny Levitikosy toko 7:20 manontolo, dia toko izay mamerimberina milaza amintsika ny amin'ireo didy maro samihafa izay natao indrindra ho fepetra fampiarana, na le ataontsika hoe mesure d'accompagnement, mahakasika ny didy 10 izay efa nomen'Andriamanitra amin'ny Mosesy tany amin'ny tendrombohitra Sinay, hitantsika amin'ny bokin'ny Exodosy toko 20. Fepetra fampiarana, na raha marina zany tahaka ny raha amintsika fiangonana FJKM, ny didy 10 dia tahaka ny fotodalàna, fa ireto didy maro samihafa ireto kosa no tahaka ny fitsipika, izay no manome ny fotodalàna sy fitsipika FJKM. Misy ny didy 10 indro ny fepetra fampiarana, fa ireo fepetra fampiarana, ireo lalàna tsiraray avy izay hitantsika eto amin'ity toko 7:20 ity, dia lalàna maneho ny fahamasinan'Andriamanitra, ary ihany koa maneho ny fahamasinana tokony hitataratra eo amin'ny vahoaka an'Andriamanitra, eo amin'ny fiainan'ny vahoakany. Zany raha teo no mahatonga azy mamerimberina isaky ny apahany dia avery mandrakariva ny teny hoe izao no Jehova. Eto ary havako, amin'ity mofinainantsika anio ity, andeha hijery zavatra roa aloha isika. Voalohany, izao no Jehova tsinjovy ny aina. Izao no Jehova tsinjovy ny aina. Hitantsika ao amin'ny 9:40 zany. Raha marina ry havako,
dia tokony tsy afaka misaraka ny 550 sy ny 900 farana n'lay teny eo amin'ny tapany farany 590 hoe izao ny Jehova. Ireo dia tsinona tsy akory fa fampiarana ny didy 7 ao amin'ny didy 10 ihany. De ilay didy manao hoe aza mety ho aza mijoro vavolombelona mandanga hanameloka ny namanao. Eo amin'ny tapany voalohany lay teny manao hoe aza mandehandeha manaratsy eo amin'ny firenenao. De azo adika ihany koa manao hoe aza mijoro ho mpiampangalanga ny namanao, indrindra raha toka miatra manaina ny fiainany. Zany hoe zany tena ampirisian'ny soratra masina mihitsy isika mba hihevitra ny namana eo am-pitsarana, hihevitra ny namana ka tsy hanao ho vavolombelona mandangy. Ary ny eo amin'ny tapany faharoa izay miteny manao hoe aza mitsangana handatsaka ny ranony namanao, dia azo adika ihany koa manao hoe tsy tokony hitaza-potsiny ianao raha mahita ny namanao ambanan'ny loza na eo atapon'ny loza. Arak'izany rehavako malala dia miresaka raha fiheverana ny hafa eo am-pitsarana, na raha-pitsarana fiheverana ny hafa no voalaza eto, zay tokony hampanjaka mandrakariva ny fahamarinana. Azontsika ampitahaina zao tenin'Andriamanitra izao ny amin'izay ambarany bokin'ny Exodosy 7:20, ny 1 hatramin'ny 7, indrindra izay vakiko eto dia ny 2 sy ny 9 ary 7 manao hoe aza manaraka ny maro anao ratsy ary aza mamaly ny amin'ny adin'olona hivily hanaraka maro amadika ny rariny. Ny 7 dia ny hoe malalavira zay teny lainga ary aza mamono zay tsy manatsiny sy izay marina ianao, fa tsy anamarina ny meloka ao. Ao anatin'izany rehavako malala dia hitantsika misongadina lay Andriamanitry ny fahamarinana izay mitsinjo ny olony, mitsinjo ny vahoakany, lay Andriamanitry ny fahamasinana izay mitsinjo ny aina rahateo. Tsy andanina oviana mpanao ratsy Andriamanitra, ary zany rahateo no isariana ny saitsika mba hihevitra ny namantsika izay hiara-ny fahahoriana, hiara-ny fahavalo, hiara-ny fitsarana tsy marina rahateo. Ny adidin'ny mino zany dia tsy inona tsy akory fa ny mihevitra ny namany amin'ny raharaham-pitsarana izay mahavoasaringotra azy nefa izy manana ny fahamarinana. Adidin'ny mpino indrindra ny mijery ny namany, indrindra amin'ny raharaham-pitsarana izay hifamatorany amin'ny namany. Fa mbola adidin'ny mino ihany koa ny amin'izay ambarantsika amin'ny fiteny matetika manao hoe mihevitra na mitsinjo ny namantsika eo anatrehan'ny loza, eo anatrehan'ny fahasahiranana, eo anatrehan'ny fahasahiranana, na ihany koa ny atsotsika hoe ny izay mampaharefo azy, ka mahatonga antsika amin'ny teny mandrakariva manao hoe non assistance aux personnes en détresse ou en danger, na ihany koa en difficulté. Tena diditsika mba tsy hatonga azy ho any amin'ny fahafatesana ka ampiala lay aina ao aminy. Zany hoe zany tsy njovy nara-pitsarana araka ny rariny izay tokony ho any namantsika, tsy hahatonga azy ho any amin'ny fahafatesana. Ho ny tompo izao ny Jehova, tsy njovy ny aina. Fa ny zavatra faharoa ry havako zay ambaran'izao tenin'Andriamanitra izao dia ny hoe izao ny Jehova
mandehana amin'ny fitiavana. Ny andininy 17 sy ny 18 dia faranana indray mitapany farany amin'ny andininy 17 hoe izao no Jehova. Eo dia manolotra indray Andriamanitra, ilay Andriamanitra ny fahamasinana, manolotra tolokevin-dalàna 5 amelabelatra indray ny didy 9 amin'ny didy 10. Ny didy 9 amin'ny didy 10 dia ilay didy manao hoe aza mamon'olona. Ao anatin'izany ry havako malala, mba tsy hatongavana amin'ny fahamonona olona dia ampirisiana sy tariana ny mpino ny vahoakan'Andriamanitra hanome lanja ny hafa, hanome lanja ny aina, hanome lanja ny fahavelomana, ka ny lalan'ny fitiavana no lalana izorana ho amin'izany. Ary mihoatra noho izany azany ny fampianarana izay nataon'i Jesosy Kristy, raha mahitsika ny amin'ny Matio 5 ny andininy 2 sy ny 2 dia hoy voalaza hoe efa renareo fa voalaza tamin'ny tolo hoe aza mamon'olona, fa ary izay mamon'olona dia mendrika ho elohana amin'ny fitsarana. Fa izao kosa milaza aminareo hoe izay rehetra tezitra amin'ny rahalahiny dia mendrika ho elohana amin'ny fitsarana, ary nazovina anao amin'ny rahalahiny hoe olom-pona ianao dia mendrika ho elohana amin'ny sinodrona, ary nazovina anao hoe foka ialahy dia mendrika ho amin'ny elo mirehatr'afo. Zany hoe zany hitantsika ao anatin'izany lay fampiarana tena izy, lay fampiaran'i Jesosy Kristy izay mihoatra lavitra noho izay ambaran'ny lalàna, ka aseho amin'ny alalan'ny asa dia ny asa-pitiavana izany. Arak'izany ry havako malala, io didin'ny fitiavana izay nambara io no ifehezana ny tena sy ifehezana ny fifandraisana amin'ny namana na ny fifandraisana amin'ny hafa koa azy. Ilay fitiavana tahaka ny fitiavana izay nasehon'i Jesosy Kristy fa izay fitiavana trandrahana ao amin'ny Jesosy Kristy, dia ilay Jesosy fitiavana, ilay zanak'Andriamanitra fitiavana, ilay naneho ny asany tamin'ny alalan'ny fitiavana, ilay fitiavana hita maso mihitsy ka nanolotra ny tenany ho avitra isolo izao tontolo izao. Ny lalàna zany ry havako, na ny fepetra fampiarana ny lalàna dia mipetraka eo ihany ho arahan'ny mpino, fa ny mpino kosa dia afaka mandeha lavitra noho izany dia amin'ny fampiarana ny fitiavana. Zany koa ry havako no hitarihana antsika mba hanaraka ny fepetra ny fampiarana ny fitiavana, miaingana amin'ny fitsonjovana ny hafa, fitsonjovana ny aina, fitsonjovana ny namana, fitsonjovana ny mpiray firenena mihitsy aza. Zany hoe zany tena fampiarana tena izy no ilaina, fa tsy resaka, tsy teoria, fa tena pratika aseho amin'ny fiainana andavanandro, hita amin'ny andavanandro mpiainantsika tsiraray avy. Raha fehezina ny tenin'Andriamanitra ry havana dia zao: maneho mandrakariva ity mofinaina ity, ny maha izy azy an'Andriamanitra, mahatonga azy miteny sy mamerimberina mandrakariva hoe izao no Jehova. Ny maha izy azy an'Andriamanitra no mitsinjo ny aina, ny maha izy azy an'Andriamanitra no mitarika antsika handeha amin'ny fitiavana, koa mandehana ary amin'ny fitiavana dia hitantsika ny maha izy azy an'Andriamanitra. Dia ho an'Andriamanitra ireriany ny voninahitra, ho amintsika kosa izany tenin'Andriamanitra izany. Amen. Aoka iombona mivavaka isika. Ry Andriamanitra ny fahatsarana rehetra, Andriamanitra fitiavana ianao ka tsy fonao hisy ho very zay na dia iray aza, fa ny alanay amin'ny fahotanay
mba ho velona izahay. Misaotra anao zay tompo nohony amin'ity andro anio ity izay nandrenesanay indray, ny lalam-pitiavana sy ny fiainam-pitiavana ary nyfampiarana ny fitiavana avy aminao Andriamanitra, izay iainanay sy ivelomanay ampiarinay amin'ny andavanandrom-piainanay koa azy. Eto mivavaka manokana izahay ho an'ny fiarahamonina rehetra misy anay, ny fiarahamonina ao atokantranonay, ny fiarahamonina ao amin'ny toeram-piasanay, any amin'ny toeram-pianaranay, ny fiarahamonina ao am-piangonanay, ny fiarahamonina eto amin'ny firenenay sy ny mpiray vodorindrina aminay, samy entinay eo anatrehanao anjakan'ny fitiavana. Dia ataonay izany mivavaka izany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ilay tompo tianay. Amen.